Miravadolo tokoa tonga sondray atao anatin'ity klasy nanjo Martin ity. Mbola tsy ela kory isika izay avy nankalala ny fety ny mpifankatia. Atao anatin'ity klasy ity dia tsy fitiavan'olon-droa fotsiny no andeha atolona ianareo fa fitiavana olona maromaro. Zany hoe raha olona maromaro mifankatia dia setran'izany tsy maintsy misy foana ny famparafesana. Eo indrindra ary isika satria mikasika izay famparafesana izay indrindra no anaovanay an'ity klasy androany ity. Raha ohatra ka eritreritry ny hampirafy ianao dia tadio fa misy fitsipika maromaro tsy maintsy arahanao ao anatin'izany famparafesana izany. Hoentina nampiana torohevitra ity dia nanasa vahiny anankiray izay tsy izany tsy akory fa monsieur Marco le macho. Salut daholo tsika rehetrarehetra, big up be ho an'ny mpanaraka rehetrarehetra ny klasy Nanjo Martin. Marco le macho miaraka aminareo amin'izao fotoana izao resaka famparafesantsika ato anatin'ny klasy tsy hoe spesialista moa zany fa mba tia manatrakandrany mbola tsy manambady io ampidietavana le tsaina finaritraritra ny saina mihitsy dia zay no mba somary hoe pasipasy izy ity zany tonga dia torohevitra ho antsika rehetrarehetra anaraka an'izany hoe ohatra ny hoe samy mampirafy zany big up. Anisan'ny tena mankarary loha ny mandrindra an'izany fananana rotina maromaro izany. Araka izany alamino tsara ny programanao, fantaro aby ireo zavatra tokony ataonao miaraka amin'ireo olotinao maro isan-karazany ary farany ezaho omena fotoana tsirairay avy ireo olotinao ireo. Allô, ona kisheria, ona mamora. Ay moa isany gramy. Tena fanao fotoana amin'ilay debanay androany. Fa tsy tokony hiasa mihitsy. Aza miara anao ndeha vetivety fa misy client miantso. Allô, dahoana kisheria quoi. Io ndray le makala client le niantso anaty eo. Hitako daholo le message ndry. Ka za tsy niasa androany fa dia ho any amin'ny client io. Misy atana amin'ny poinsa be. Atoko ndray rehefa vao poinsa le anao amin'ilay client akao. Fatako zay. Allô? Zay kisheria aloha fa andeha any amin'ilay depa tena ino fa vitanao kiraro ndry. Efa poinsa zay nany amin'ilay depanay zay dia vitanao kiraro. Tapatapahako ndray Facebook tena ndry miresaka. Allô? Saliky pipiso. Mbola niresaka tamin'ilay depanay aty dia mbola nikota baisiny kely efa andalana ho any mihitsy io zao. Manelina moto tsy tara zany aky za piso amin'ny telo hoe fotoanantsika zany vao amin'ny telo sasany. Mba ahafahanao tsy manafangaro ireo karazana olotina miaraka aminao dia izahanao manome surnom iraisana ho an'ireo karazana olotina. Mety ho zava-doza mantsy mitranga raha ohatra hoe Ianna no tianao antsoinao dia Ianna indray no voatononao. Amezananao sopapary dia ireto misy karazana surnom afaka ampiasainao. Tsy maro mety efa kokoa any amin'ny lahy ity torohevitra ity ka miala tsiny raha ohatra surnom vehivavy no voatanisako hoe. Afaka ampiasanao an'izany ary ireo karazana bazika toy ny chéri, malade, mon amour, pichounet, ankoatra ny teny frantsay dia misy ihany koa ny teny anglais, bébé, my love, be na baeo andreo. Ary tsy adino ireo karazana surnom kely mahafatifaty toy ny nounours, pichounet, loulou, poupou, chouchou, poupou, chouchou, mané. Raha ohatra indray ary ka tsy ao anatin'izany filinina fanomezana surnom izany mihitsy ianao dia ity indray misy torohevitra kely omeko anao ezahana atao izay rahana miaraka amin'ireo olona mitovitovy anarana na ihany koa hoe mitovitovy ny fomba famononana anazy. Ohatra amin'izany izao ny vola afaka amparafesanao miaraka amin'ny olona mitondra anarana hoe lova, vola, lova, mitovitovy ireo. Ohatra manaraka ihany koa ny Sandra afaka amparafesanao miaraka amin'ny olona mitondra anarana hoe sambatra na sambo na sara. Ka raha ohatra hoe misy ny fifanjevona ao amin'ilay resaka anarana dia afaka manana excuse valable ianao satria mitovitovy ireo anarana ireo. Antso afaka amparafesanao miaraka amin'ny olona mitondra anarana hoe antso. Aza dia mora manatsinjehana ihany koa rehefa mampirafy iny ianao. Tanjontsika mantsy etoana dia mba tsy hatratrarana anao. Noho izany ary dia aza dia mahana loatra dia misy bitsika kely amin'ny zavatra ratsy ataonao any amin'ilay tena tompom-bady na ilay olona première bureau. Chéria, tonga inona kary ao? Tsy azoko le fanontaniana. Bonjour aloha. Fa hoana tonga dia anontaniana hoe inona aloha? Sa venao manatsinjehana fa sao dia tsy tantatrana dia tsy nikarakara sakafo. Ohatra hoe vidy zavatra tany amin'ny restaurant dia tonga dia miservevako anao io. Isan'andro anao toka anao fa miditra ato an-trano anao tsy mba manontany an'izany mihitsy fa androany any ianao nanontany an'izay fanontaniana izay. Zany vao ny tontolo tsy nihetsika tato amin'ity trano ity mihitsy mikarakara ny sakafonao ao efa mafana tsara ny valinao sy ny lokanao fony tsara ramose. Ohatra hoe tsy fatokisana avy hatrany le fomba andresako an'ilay zavatra teneninao anahy fa andaram-potoanako androany tontolo niaro fo amin'ny maraina dia io sakafonao sy ny lokanao io zavatra mahata mieritreritra maraina vao posaka dia fa jereka inona reny ataoko lokan'ilay vady malalako dia raha oky izy tandatsy fa zara tanontaniana zavatra ohatra zany ohatra tonga dia makalaro fo be tonga dia lasana ny telefônina anao sy ny compte Facebook anao no tena namanao kanefa ny tadidio fa mety ihany koa izy io ho tena fahavalonao raha toa ka tsy mahatsapa an'izany lanjany sécurité izany ianao aza tsinitsiniavina mihitsy ary ireo karazana mot de passe ary ny telefônina sy ny compte Facebook aza mba avela mipetrapetraka eny mba hampirindra tsara n'ireo ferahanao miaraka amin'ireo karazana rotina maro isan-karazana erahanao.
voalohany indrindra aloha mila nanana empreinte digitale lisana zany ty de efa anina tsisy mahazo amin'ity tanako ty raha tsy hoe manapaka. Activation du téléphone de l'infidèle en cours. Téléphone débloqué. Mbola misy deuxième étape fa za mieritreritra tonga de misokatra ny téléphone na mibandy. Veuillez entrer votre mot de passe vocal. Ah, test micro. Marco le macho in the place. C'est pour Marco, c'est bon. Il était un petit navire. Issa. C'est bon Marco, c'est bon. Téléphone, ouvre-toi. Bienvenue Monsieur Marco. Italisana am'zany reo point vao misokatra ny téléphone. Activation du mise à jour de vos textos. alibi anisan'ny tena ilaina raha ohatra eritreretra ny ampirafy ianao tadio fa ny vehivavy rehefa matsapy zay fa misy zavatra miafinao dia tsy misalasala mihitsy izy manao enquête noho izany raha namana lehilahy dia aza adino ny mandaminareo karazana programanao miaraka amin'ireo alibi anao ny zavatra tena tiako tsipihana ny alibi dia tokony olona anankiray ihany. Allô, soirée. Oui, bonjour. Tsy nody taty an-trano i Marco tamin'maly dia sao dia miaraka nareo? Ay fe miaraka taminao izy. Ok, merci pour l'info. Manaona ery bonjour toavina. Tsy natory taty an-trano Marco omaly. Dia tsy natory taty an-trano tsika. Ay miaraka taminao izy. Maly tontolo, alina tontolo. Nareo nga niaraka tamin'ny Tsoary? Tsy hitanao mihitsy Tsoary. Nareo sy Marco rery niaraka? Ay ve izy niaraka taminao e. Ay mbola ao izy zao tsika niteny zao kokoa amin'ny Marco dia tenena malaelo anazy ny vadiny hoe Marco any amin'ny toavina hono ianao amin'izao fotoana iresantsika zao. Misy an'io ampitenenana vazaha zay hoe approche-toi de tes ennemis pour mieux les atteindre. Ampiasao mihitsy izany système zany ao anatin'ny resaka fampirafesana. Ina moa ny olona raha ohatra hoe ianareo samy vondrom-pinamanareo ihany no mifamadimadika. Isaka zany chérie? Atoko le niantsy teo. Taratara kely aloha izy vao oty fa iaraka amindrisa rehefa eo. Ianary nyvadika amin'izao ora sy fotoana resantsika zao mijery baolina miaraka aminao. Mbola tapany anankiray voalohany amin'ny fampirafesana ihany ireny sopapapapa kely miazana nomena anareo ireny. Nakasitraka ny Marco le macho isika nanaiky ny vahiny teo anatin'ity klasy ny Anse Beaumartin spécial resaka fitiavana ity. Raha misy kosa nefa sopapana resaka fampirafesana tianareo mbola anatevin-daharana n'ity zavatra efa natolotra ity dia aza misalasala mihitsy manoratra izany ao ambany ao anaty commentaire. Farany manasa anareo isaboana hatrany ao anatin'ny compte Facebook eto ny ao anatin'ny compte YouTube. Izy be dia manaraka indray. Veloma tudo.